Fa vokatry ny noho ny fiaraha-miasa kosa teo amin'ny Fondation Telma sy ny fikambanana Rotary Antananarivo Mahamasina dia nahazo lava-drano ahazoana rano fisotro madio ry zareo amin'ny commune Ambatolampy sy Mahafotsy tokanana tamin'ity androany ity moa izany lava-drano vaovao izany. Totosandroany ny fanokanana ny lava-drano ahafahandroapolona ao amin'ny commune Ambatolampy sy Mahafotsy sy ny tobim-pahasalamana CSP2 any an-toerana mamatsy rano fisotro madio any mponina. Vokatry ny ezaka sy ny fiaraha-miasa teo amin'ny fikambanana Rotary Antananarivo Mahamasina sy ny Fondation Telma nahazoan'ireo mponina any an-toerana ny lava-drano. Ireto fikambanana farany ireto izay isan'ny namaly ny fitarainana sy ny etaentan'ny mponina tany an-toerana izay sahirana noho ny tsy fahazoana rano. C'est les fondations Telma, les forces Suez Environnement Initiative et Malouche, officiel, qui l'a déjà salué, Wani Faoka, et Tom de Commune, Yambatolampy sy Mahafotsy. Si, Wanti, inona ny antony izay? Ny antony izany dia tsotra. Nitaraina taminay izany tety amin'ny commune milaza hoe ampio izay fa tena sy fahirana mihitsy ny resaka momban-drano aty aminay tsy ampitoetra ny lava-drano matetika ny olona raha tsy zarizary misotroina ka raha mba misy ihany dia fantatray fa manao asa fanafavana izany nareo inona mihitsy zanapinareo ka lafaka nareo dia izay zavatra izay indrindra moa ny raha manafaka tamin'ny Fondation Telma sy ny Fonds Suez Environnement andao antsika zany alona ka sady manavitra ny fokon'olona zany eto manodidina eto ary izy ity faritra anakefatra no mahazo tombotsoa amin'ity rano ity sy ny communauté centre de santé. Zay zany no antony nanaovana izao asa fanasavana izao izay iarahana araky ny fantoliko amin'ny Rotary Club Antananarivo la Fondation Telma Fonds Suez Environnement Initiative. Irehetrarehetra ireo zany dia fikambanana manao asa soa hatramin'ny sary io zany dia mitety-bidina 5 tapitrisa ariary na 25 millions de francs zany dia ahoana ny hoe fomba hitantanandreo io zany amin'izao? Ny zava-misy zany izay efa nampitodinay andro zareo hatramin'izay foana dia ny hoe misy komite mitsangana, komite mitsangana zany izay mikarakara ny fiarovana ny foto-drafitrasa sy na eo resaka fahadiovana zany na amin'ny resaka le foto-drafitrasa mihitsiny zany dia ireo komite ireo samy mandray andraiky tsirairay amin'ny fiarovana sy ny fikarakarana satria izay zavatra tena mahasaroty anay fondation anankitelo ndraiky mba haroviny zavatra sarobidina ary zavatra manafitra satria fantatsika fa ny rano no aina ka zavatra tena saropady fotsiny izy io. Ny lava-drano vaovao dia matsy tafo miisa 50 izany hoe olona mahatratra 500 no azo tombony amin'ny fahazoana rano madio. Ny fiaraha-miasa teo amin'ny fikambanana Rotary Mahamasina sy ny Fondation Telma izay samy mivohy ny momba ny asa soa sy ny fanampinan'ny mponina no isan'ny ahazoana vokatra tahaka izao izay manampy betsaka ireo mponina sahirana. Mbola maro araka izany nambaran'ny fikambanana Rotonta ireo mbola ezaka sy fanampiana ireo mponina sahirana indrindra fa ny eo amin'ny fanalefahana izany fahasahiranan'ny mponina izany.